Rahabatsika rehetra any tokantrano tompolasy tomboko vavo amin'ity alakamisy 20 ny volana May ity manasana ao araka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany eto amin'ny fahitalavitra TV Plus Madagasikara miarahaba ihany koa Siberandra Mazava. Mirabanao Romy Armanana mirabatsika rehetra manaraka ny fampalalam-baovao ny TV Plus amin'izao alina izao sika rehetra maneran-tany. Lohateny vaovao tapany voalohany avy hatrany ary ao vita tanteraka amin'ny volana oktobra 2024 izao ny lalam-pirenena faha-13 izay mampitohy any Tolagnaro, Amboasary sy Ambovombe hoy ny teknisiany tetikasa RN13 tamin'ny filoha Andrazoelina nandritra ny fitsidiana nataon'ny filoha Andrazoelina mivady tany amin'ny lalam-pirenena 13 tamin'ny fiarakodia Androany. Nidina zato hatramin'ny 50 ariary isaky ny kapoaka ny vidim-bary hita amin'ny tsena eto an-drenivohitra sy ny manodidina amin'izao raha nambara ny mpivarotra antsinjara sy tombarana hitohy hatrany amin'ny volana jona kosa izao fiaina ny vidim-bary izao. 30 isan-jatony amin'ireo mpanao kolikoly mpanodikodim-bola izay miazan'ny kaonty amin'ny banky dia mpiasam-panjakana avokoa raha toka avy amin'ny sehatra tsy miankina ny 90 isan-jato ho ny talejy raha lefitry ny RAI nandritra ny tatra nataon'izy ireo mahatratra 30 kosa ireo trano no sitany nogiazana. Afarany dia niteraka savorivory teo ny fiarahamonim-pirenena Androany maraina ny fomba fitantanana ny fividianana ho solotenan'izy ireo eo anivon'ny CNDH na ny Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Fona tamin'ny fotoana farany ny fividianana ho solotenan'ny fiarahamonim-pirenena eo anivon'ny CNDH saika antanterahana Androany teny faravohitra. Andinindin-baovao avy hatrany ary ho vita tanteraka amin'ny volana oktobra 2024 ny lalam-pirenena faha-13 izay mampitohy any Tolagnaro, Amboasary sy Ambovombe raha nambara ny teknisian'ny tetikasa RN13 tamin'ny filoha Andry Rajoelina nandritra ny fitsidihan'ny filoha Andry Rajoelina mivady ny RN13 tamin'ny fiarakodia Androany. Efa misosa tanteraka ny apahany 20 kilometatra amin'ny 17 kilometatra vita tara manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny lalam-pirenena faha-13 izay manana tevina hatrany amin'ny 5 centimetatra ho azo antoka araka izany. Ny faharetan'ny fotodrafitrasa amam-polo taona maro hoy ny filoha Andrazoelina taoriny ny fionany tamin'ny vahoaka ny Amboasary nirotsaka antsehatra ny fanimby ny tondra fiarakodia nijery ny lalam-pirenena faha-13 ny filoha Andrazoelina sy ny vadiny Andrazoelina fitiavana Doniva Rasatana mitatra ny andindiny izay. Toy izao ny endriky ny RN13 na ny lalam-pirenena faha-13 vita tara tanteraka ny lalam-pirenena raha lalatany sy lalapasika taona maro zay. Tsy mampino ireo mponina any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy fa vita tara sy misosa ny lalam-pirenena faha-13. Taloha zany ty lalana ty be mpianika tsy mahazo mandeha alina ianao taloha tamin'ny ratsy fa zao ianao mba mahazo mandeha alina fa ty tsara ny lalana mandeha tomobile. Sécurité zany tena milamina satria mampilamina azy le lalana mandeha mahitsy tsisy ampanipany le tobile lala vita tsara fa taloha zao hoe andeha Ambovombe miala amin'ny 3 après-midi baka Ambovombe andeha Fort Dauphin zao dia fa matahotra satria tratrin'le lala zao hoe ratsy. Tena mahafinaritra be le lalana tsara misy sorana fitondranana vita azy ka. Afatra ho samy vahoaka ny faritra Atsimon'ny Madagasikara manontolo ny filohan'ny Rajoelina. Ny fanambony tsy hanao politika intsony ny filohan'ny Rajoelina raha tsy vita io RN13 io. Efa 70 isan-jaton'ny fotodrafitrasa no efa vita amin'izao fotoana izao ary efa misy ireo mpampiasa lalana mandeha amin'ny RN13. Tsy tonga foana raha toka latsaka filohan'ny Repoblika tamin'ny mandako voalohany ka numéro noentiko tamin'izany fotoana zany dia ny numéro 13 satria tokana ihany ny olana afaka anamboatra an'izany lalana RN13 zany ary nataoko vely rano hoe tsy maintsy ho atao tsy maintsy ho vita izany RN13 izany marina za tsy marina tonga ijery an'izany sy hitsidika an'izany satria efa madiva hifarana izany RN13 zany ary efa hotokanantsika
afaka fotoana fohy ihany koa zany RN13 zany. Taorian'ny fitariana ny filan-kevitry ny ministra tao Toliara Omaly, nitodito tao amin'ny distrika Anambosary ny filohan'ny Rajoelina sy ny vadiny Miala Rajoelina. Niona tamin'ny vahoaka izy ireo, nitondra fanampiana ara-tsosialy ary indrindra nanokana fotoana nijerena ny fanamboarana ny RN13. Ny filoha Rajoelina sy ny vadiny mihitsy ny fandimbo nitondra sy nanandrana ny fisosan'ny RN13 vita fanamboarana. Dia ny goudron tamin'ity zao vao natao andro vita zay ny fanaovana Union Européenne amin'ity zay no ahatongavantsika mijery anazy ity fa tena raha nampijaly sy nampitaraina ny vahoaka dia fotaka tsy azo nandehanana mihitsy ty RN13 ty teo aloha. Dia izao moa zany izy ankehitriny tena hoe manazava sy mitondra ny fampandrosoana aty amin'ny faritra atsimo. Salama dole! Salame! 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 Nijanona teo amin'ny PK50 mampitoy an'ny Tolagnaro sy Ambovombe ny filohan'ny Rajoelina ary niraisin'ireo tompon'andraikitra samihafa ao anatin'ny tetikasa RN13. Teto ihany koa nanambaran'ny teknisianina tamin'ny filohan'ny Rajoelina fa ho vita amin'ny volana Oktobra 2022 izao ny asa fanamboarana rehetra ny RN13 mampitoy an'ny Tolagnaro, Ambosary, Ambovombe, lalam-pirenena ho azon'ny vahoaka Atsimo iriariana ny RN13 izay namboarina manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. 108 km le longueur en trajet antsika. Anatin'izay 108 km zay amizao 85 km ny efa vita kotrona BBM eo. Dia larantsika manaraka ny fenitra iraisam-pirenena dia misy kotrona roulement na 4 cm andreo ambon'le 5 cm na BBM eo. Izay eo amin'ny 65 km ny efa vitantsika amizao. 9 cm au total zany ny kotrona européen antsika amin'ity RN13 ty. Dia ny vinavinaina zany ho vita Oktobra 2025 ny RN13. Ho azo antoka fa aharitra antaonany maro sy lova maharitra ho an'ny taranaka ny foto-drafitra savita hoy ny filoha. Centimetre ny kotrona européen zany tena matanjaka tsara 30 taona 50 taona zany. Tsy hijanona amin'ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo ny fanorenana sy fitondrana lalan'ny fampandrosoana ho an'ny atsimony Madagasikara ataon'ny filoha Rajoelina. Rahampitso anomboka amin'ny fomba ofisialy ny fanamboarana ho taramanontolo ny RN10 mampitoy an'Andranovory, Tombobory, Betioka Atsimo, Ejeda, Ampaniandrefana, Beloha, Tsiombe, Ambovombe, lalatany tsy mbola nisy nanamboatra tao anatin'ireo fitondrana rehetra ny fandimby hoy ny filoha Andry Rajoelina. Ty faritra atsimo ty dia natao zalak'ala hafa foana hatramin'izay, natao faritra adiny foana hatramin'izay, fa ny faritra atsimo kosa dia atao boko ary zay nanaovako laharam-pameana satria afaka telo taona dia ny lalana tsara indrindra sy ny lalana mifandra indrindra eto Madagasikara dia aty amin'ny faritra atsimo iray manontolo ary amiratra sy androso ity faritra atsimo ity tomplatokaka. Miandry ny fahatongavan'ny filoha Rajoelina ao amin'ny distrika Nampany amin'ny fanombohana ofisialy ny RN10 ny vahoaka ao an-toerana Rampitso. Resika tao anaty lohateny vaovao teo ihany koa fa nidina 100 hatramin'ny 110 ariary isaky ny kapoaka ny vidim-bary tamin'ny tsena eto an-drenivohitra sy ny manodidina amin'izao raha nambarany ny mpivarotra Antsinjarany. Jifaina arivo ariary ny kapoaka ny vary makaloka raha toka 100 ariary izany teo aloha lasa fidina 100 ariary any koa ny kapoaka ny vary gasy raha toka 590 ariary izany teo aloha ny efa fanombohan'ny fiakaran'ny vary vaky ambiaty ka mamatsy ny tsena no mahatonga ny fidinan'ny vidim-bary raha nambarany mpivarotra tombanana itoy hatrany amin'ny volana Jona kosa izao fienany vidim-bary izao. Antrara Larso, Eric Ranefsan. Miaina tsikelikely indray ny vidim-bary eto amin'ny tsena anatiny. Voakasika izany ny ankamaroany ny vary vokariny eto an-toerana, indrindra ireo vary vao sy ny vary afarana avy any ivelany. Mandidina ny ariary 100 hatramin'ny 500 ariary isaky ny kapoaka io fihenam-bidy io, raha fanazavan'ny mpivarotra Antsinjarany eto an-drenivohitra. Nidina atao zao makolika zao mbefa nidina 100 sy arivo dia io zao lasa arivo io amin'izao.
dia ny tsipala 700 dia efa lasa 50 sy valo. Dia ny vary vao malala aloha ny efa misy 100 sy arivo, fa ny tsaray mbola 50 sy 200 sy arivo ihany. Mety efa niakatra daholo ngamba ilay vary voanambony eny dia efa nidina ny vary. Vary afarana avy ambanivohitra daholo ireo. Tamin'ny sasany amin'ny malala rondra, itony vary avy any andrefana mako alika ampatan-drazaka. Vinavinaina itoy hatramin'ny volana Jona kosa izao fienan'ny vidim-bary izao no ny efa fanombohan'ny fitaom-pitsinjana ny vary vaky ambiady. Mety mbola midina daholo ireo zao, mety pa volana juin ihany ireo mbola midina foa. Satria eo zao tena miakatra ny vary vao dia efa midina ny vary. Etsy ankilany, niakatra ny vidin'ny menaka madio, tafakatra 707 ariary ny litatra, raha toa ka 7 ariary izany teo aloha. Fanotanterahina androany ny famoahana ampabe maso ny tatitra mahakasika ny asa vitany sampandrarano misahana ny famerenana amin'ny fanjakana ny arena rehetra azo tamin'ny tsy ara-dalàna na ny RAI tamin'ny taona 2020 sy 2020. 12 isanjato amin'ireo mpanao kolikoly mpanodikodim-bola izay nogiazana compte bancaire dia mpiasa-mpanjakana avokoa raha toa ka avy amin'ny sehatra tsy miankina ny 10 isanjato hoy ny tale général lefitra ny RAI nandritra ny tatitra nataon'izy ireo mahatratra 7 kosa ireo trano sy tany nogiazana naomby ny paikady napetraky ny sampandrara misahana ny famerenana amin'ny fanjakana ny arena rehetra azo tamin'ny tsy dalana ny RAI raha nambarana tale général lefitra ny santatra lanto ny riniany Marcel Andrimavonjy no mitatrantsika ny andindiny izay. Voentsika ny fitsarana ny fanaovana kolikoly, fanodikidinana volam-panjakana, famonjim-bola sy fitakiana vola amin'ny asa fampiroroana ary sazy atra avy hatrany ny fanagiazana ny fananana. Raha ny tatitra mahakasika ny asa vitan'ny sampandrara misahana ny famerenana amin'ny fanjakana ny arena rehetra azo tamin'ny tsy ara-dalàna na ny RAI tamin'ny taona 2020 sy 2020 dia misy 730 ireo tany sy trano nogiazana tamin'ny taona 2020 sy 2020. Tany sy trano azo tamin'ny tsy ara-dalàna tsy mampiasa compte bancaire intsony ireo mpanao kolikoly fa ahodin'izy ireo amin'ny trano sy tany izany ankehitriny hoy ny tale général lefitry ny RAI. 3 isanjato ny olona voatonona teo no mpiasa-mpanjakana. Ny 10 isanjato mahery sehatra tsy miankina, ny 20 isanjato na mahery kely eo koa mbola tsy fantatra zany hoe aiza marina ny tena misy azy ireo. Ny olona rehetrarehetra rehefa ohatra anao voentsika ara-pitsarana ka nanao an'ireo eloko voalazan'ny lalàna, kolikoly sy mitovy lenta aminy, fanodikodonana volam-panjakana, famitsim-bola, famatsim-bola ny asa fampiroroana dia tsy maintsy veriko indray tsy maintsy anaovana an'izay famerenana amin'ny fanjakana ny arena zao amin'ny tsy ara-dalàna. 13 isanjato amin'ireo mpanao kolikoly, mpanodikodim-bola izay nogiazana compte bancaire dia mpiasa-mpanjakana avokoa raha toa ka avy amin'ny sehatra tsy miankina ny 10 isanjato ho hatrany ny tale général lefitry ny RAI. Manao investissement any amina zavatra hafa izy. Tsika zao nahita raha tamin'ny 2020 sy 2020 tsy nisy tany na trano nogejaina. Androany tsika manao tatitra ny RAI 730 isa reo trano sy tany na hoe propriété immobilière tamin'ny taona lasa iny fotsiny nanaovana fanadijana na natao saisie. Ny alehiben'ireo toerana ireo fotsiny raha totaly zany ny superficie any amin'ny 494 hectara no totalin'ny propriété saisie tamin'iny taona iny. Fitaovam-pitaterana 20 nogiazana tamin'ny taona 2020 sy 2020 ary mahery ny 720 sy 200 lavitrisa ariary ny sandan'ny arena azo tamin'ny tsy ara-dalàna no fongorin'ny RAI tamin'ireo mpanao kolikoly. Niteraka savorovory teo anivo ny fiarahamonim-pirenena androany maraina ny fomba fitantanana ny fividianana ho solotenan'izy ireo anivo ny CNIDH Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Tany an-domondoza ny fiarovana ny zon'olombelona eto Madagasikara raha nambarany fiarahamonim-pirenena misy ny fanelikiliana kolikoly ary kinamanamana amin'ny fisafidianana ireo mahazo mirotsaka ho kandida ho solotenan'izy ireo eo anivon'ny CNIDH ho ireo fiarahamonim-pirenena tamin'ny ity androany maraina ity. Tsy mazava ho izy ireo ny antony nandavana ny firotsaka ho vidin'ireo kandida efatra raha misy mpifaninana tsy nahafenina ny taratasy akory no voatazona hifaninana.
Nailika ihany koa ireo mpikambana sasany hionivin'ny komite ad hoc izay mikarakara ny fifidianana hatrany ambolohany rehefa naneo ampabe-maso ireo antotaratasy tsy feno nefa nininany tazomina. Foana tamin'ny fotoana farany ny fifidianana hosolotena ny fiarahamonim-pirenena eo anivon'ny CNIDH saika antanterahana androany teny Faravohitra. Njakandriamahery fetra Andriamananjara. Tamin'ireo antony taratasy filatsahako vidiana hosolotena fiarahamonim-pirenena eo anivon'ny CNIDH, Commission nationale indépendante des droits de l'homme, misa enina dia roa sisa no voatazona hifaninana raha ny vitaraina ny avy eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena tamin'ny mpanao gazety androany maraina. Tsy mazava izany fanliana izany ary manana endrika fanosehana mpifaninana manokana hoy izy ireo. Nambaran'ny fiarahamonim-pirenena fa fanomezana tombon-dalana mpifaninana manokana ny faniliana ireo antony taratasy efatra nefa nisy ny mpifaninana tsy nahafeno antony taratasy no voatazona hifaninana. Maro zavatra vita nefa amin'ny alalan'ny fiarahamonim-pirenena hatramin'izay fa tsy nekena ny filatsahanay. Izahay tsy hoe satria tsy nekena ny filatsahanay dia hoeto fa tokony kosa mba atao mangarahara le izy dia mba ho hitany rehetrarehetra hoe satria naninona tsy nekena ny sasany dia maninona no ekena ny sasany. Rehefa misy ve mpiaro sy ny rehetrarehetra dia voaray ary misy kosa tsisy mpiaro dia alana tsotsotra ny dosieany. Atao mazava sy mangarahara fotsiny angatahanay raha tsy izany dia tsy hitanay hoe ahoana ny fototra hijoroan'ny CNIDH amin'izao fotoana izao. Isan'ny nametrahany ireo mpifaninana fanontaniana ihany koa ny antony nanantanterahana fifidianana atao anatin'ny tranon'ny ministeran'ny fitsarana eto Faravohitra. Endrika fanliana hoy ireo fiarahamonim-pirenena miaro ny zon'ny sembana ny fanantanterahana fifidianana teny Faravohitra izay toerana ambony sarotra fitateram-bahoaka sy tsy misy fotodrafitrasa manokana andraisana ireo manana fahasembanana. Ary heverinay ao anatin'io fa misy fanomezana tombon-dana manokana amin'izay tiana hotoanana ary faniliana sady ho an'ny tsy miresaka tsika amin'le hoe ny lista ho an'ny mpifidy tsy miresaka tsika afa-tsy ny hoe fandraisana anjara na ny eto ary dia endrika tovozina betsaka zany ny hoe endrika fanilikiliana ao anatin'izany. Tsy ny ato taratasy firotsahako vidiana ihany no nisy faniliana fa niaran'izany ihany koa ireo mpikambana eo anivon'ny komisiona ad hoc izay mpikarakara ny fifidianana. Raha ny komisiona misa enina izy ireo dia navoaka ny efitrano fifidianana komisiona efatra izay efa nikarakara ny fifidianana hatrany ambolohany rehefa nilaza ampahabe-maso ny fisiany antony taratasy tsy nahafeno fepetra nefa notazomina hifaninana ihany. Fatramenadary eo moa izany anisan'ny voatendry ny ministera tamin'ny fifidianana ireo fiarahamonim-pirenena ao anatin'ny commission ad hoc izay namoahan'ny ministera décret ara-dalàna ny fisianay. Izay moa izany le aty ivelany izany hoe nanohatra ny zavatra tsy nety izahay ny fomba ny fikarakarana ny dosiena ny fanendrena ireo kandida na lista mifidy izay hitanay fa misy kandida tokony tsy azo ekena nefa ny azo ekena na dia tsisy tomboka ara-dalàna ary ny resebesehany izany olona izany misy manana ny dossier ara-dalàna nefa dia hitanay fa tsy nekena dia efa mifampiresaka izay hoe tokony hojerena ny momba an'ireo gaga nefa n'izay fa rehefa nanohatra an'izany dia tsy hainay izay solonay ao aloha hatramin'izao fa tsisy taratasy décret avy any amin'ny ministera nananalanay fa dia hoe enina fotsiny solonay solona izay tsy fantatsainy fahamarinana. Tandindozana ny fiarovana ny zon'olombelona eto Madagasikara hoy ireo mpikambana anivon'ny komisiona ad hoc navoaka ny efitra fifidianana. Ary tandindomindoza tanteraka no avy ny fiarovana ny zoan'olombelona ary indrindra koa moa izany manaitra ny mpitondra fanjakana hoe mba tokony hojerena akaiky ihany ny zavatra ohatran'izao satria ny olona atao anatin'ny fiarahamonim-pirenena mantsy mametraka lalàna izany mba ho fiarovana ny zoan'olombelona. Aty ambolohany aty ampikarakarana anazy nefa dia efa misy sahady tsy fanajana ny zoan'olombelona eo amin'ny fitsipika sy izay nanaovana an'ilay fifidianana izany dia eo izany nisarihana ny sain'ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy mihitsy hoe tsy mety izao fifidianana izay atao izao satria fifidianana misy kolikoly tsorona mihitsy moa avy hatrany ao anatin'ny kolikoly satria ny fandaminana rehetra tao anatin'ilay izy dia mivoana ny fitsipika ny fanarahana daholo. Ny agnaviny hiditra aka ny hevitry ny ankilany moa ny mpanao gazety androany maraina saingy tsy nahazo alalana.
Tsy autorisé any aloha hatreto ny raha adasarotra fotoana. Inona mety anto zay? Zay aloha toromarika azoko dia tsy fantatro. Tsy afaka mamaly anareo amin'izay tsy mahalala ny tena hoe antony zay fa hoe zay no nomena azy. Tsy mahazo miditra amin'izay aloha. Iza zany afaka miditra? Hatreto aloha mbola tsy fantatro nefa ny olona mpifidy sy ny candidat mazava ho azy eo ny fividianana rehetrarehetra ihany. Tonga zay tsy afaka miditra. Hatreto aloha fa ny apartir ny rehefa vita izy mety isy resaka aminareo ihany eo. Fa ny hatreto aloha tandrany processus zay mibaiko nomena anahy. Fa tsy eo ilay olona zao. Zay ilay olona anahy. Raha ny fifidianana saika amin'ny tanterahana androany dia ahitana kolejy efatra izay mila solitena avy amin'ny fiarahamonim-pirenena ka ahitana solitena iray avy ny misahana ny zon'ny ankizy, ny zon'ny vehivavy, ny zon'ny sembana. Raha ahitana solitena roa kosa ny misahana ny zon'olombelona amin'ny ankapobeny. Foana tamin'ny fotoana fara moa ny fifidianana ny solitena ny fiarahamonim-pirenena saika amin'ny tanterahana androany maraina teny ny faravohitra. Eo amin'izay vaovao izay hatrano ireo tsy fahatomombanana maro dia nangataka ny ampetoana ny fanapahan-kevitra fanatanterahana ny fifidianana izay ho solitena ny fiarahamonim-pirenena eo anivony SNDH ireo fiarahamonim-pirenena nirotsaka ho candidat efa nisy ny fametrahana fitoriana eny anivony fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana izay mampiato avy hatrany ny fanapahan-kevitra mikasika ny fanatanterahana ny fifidianana ho ny candidat avy amin'ny Akatanjakandriamahery eo amin'ny sariny Arifidra Kotomanalina. Maro loatra ireo tsy fahatombanana sy fanajana ny lalàna manodidina ny fifidianana izay solitena ny fiarahamonim-pirenena eo anivon'ny CNIDH ka angatahana fanemorana fifidianana hoy Maria Rahariny Vonirina avy amin'ny Akat. Efa nisy ihany koa ny fitoriana petraka eny anivon'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana izay mampiato avy hatrany ny fanapahan-kevitra fanatanterahana ny fifidianana hoy izy. Misy marobe ny fikambanany fiarahamonim-pirenena no efa nanohitra ny processus électoral satria tsy mazava efa nanao interpellation nandefa doléance tany amin'ny présidence etc fa izahay koa dia nanao fitarainana tany amin'ny tribunal administratif fa maika mba hanaovana sursis à exécution les décisions izay milaza hoe reto ihany ny candidat dia efa nisy io zany taratasy azonay araka ny 9/20 ny lalàna amin'ny feny tribunal administratif hoe rehefa misy an'io mipetraka dia suspendu ny effet les décisions attaquées dia tokony tsy atao zany aloha ny élection androany fa tokony mbola hiverenana atao le izy. Matsapa ihany koa ireo candidat fa tsy mangarahara ny fikarakarana ny fifidianana. Ireo candidat tsy mahafantatra na voaray na tsy ny taratasy firotsahana fidiana raha tsy nivoaka gazety androany maraina. Manohitra ny fanatanterahana ny fifidianana izy ireo. Matsapa izahay fa ohatrany hoe tsy mangarahara ny processus fanomanana le fifidianana. Voalohany raha nalefa tany par email ny dossier tsy mba misy akory hoe famaliana hoe voaray ny dossier anao dia amin'ny zavatra ohatr'ireny koa tokony misy filazana raha ohatra ka hoe tsy ho voaray anao isan'ny candidat raha ohatra izany ka tsy nafeno an'le fepetraka. Isan'ny tsy voaray ihany koa ny firotsahana fifidianana ny candidat Rabesson Irniena amin'ny sokajy fiarovana ny zon'ireo olona manana fahasembanana. Efa hitanay zany hatramin'ny voalohany hoe misy tsy fanarahana an'le processus électoral ataony zareo fa ny andro ihany izay ary natoko hoe hanaja an'izay zany izy omaly koa izay vao nahita hoe tsy tao anatin'ilay lista izay tsy fantatra hoe inona ny antony. Misy ihany koa ny fandikana vilana ny andilin-dalàna izay mamaritra ireo fepetra ahafahan'ny solitena ny fiarahamonim-pirenena mirotsaka ho fidiana toy ny fepitoana mijoroany ny fikambanana. Raha ny fisehoana tamin'ny télé tamin'ny TVM tamin'ny alahady alina lazainy zareo dia association efa niorina ao anatin'ny ray taona ozy izy no afaka mirotsaka sy afaka fidiana nefa ny ao amin'le 2015-052 dia telo taona farafahakeliny dia manamafy hoe raha ny akato Madagasikara manokana dia 20 taona miaro ny zon'olombelona teto Madagasikara ary tsy misy izay tsy mahafantatra partenaire de mise en œuvre amin'ny fanjakana ny société civile amin'ny fanatanterahana ireo adidin'ny fanjakana dia teo foana ny akato Madagasikara niarany asa nefa dia nilaza zany zareo fa ny fikambanana ray taona dia efa afaka manao an'ity asa ity ka mba gaga ihany zahay dia mitodika tanteraka amin'ireo comité ad hoc ny tenanay. Ny
solombavambaoka namositra Livarason no vahiny ny fandarana manokana eto amin'ny TV Plus Madagascar anio alakamisy 10 Mai 2024 aorian'ny fampahalalam-baovao. Tsy resaka koa tsika zavatra hafa fa maro ireo tompona ndraiky mpanjakana manana ny toerany na manam-pahaizana izy na amin'inona betsaka ny navoaka andreo ray aman-drenin'izy ireo to anatin'izany hoe fiarina amin'ny alalan'ny tokagasy zany nefa ny mbola tsy ara-dalàna tamin'izany ka izay ny tena antony lehibe hoentina hanatotosana an'izao atao hoe tolo-dalàna izao mba hiteraka tombotsoa hiteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka sy ho an'ny firenena. Azajonoana ary ny solombavambaoka Livarason no vahin'ny fandarana manokana anio alakamisy 10 Mai 2024 makasika indrindra ny tolo-dalàna ho fahalalahan'ny fanamboarana sy fivarotana toaka gasy no horesahana mandritra izany. Anasananao sady tsy hiaraka aminay hatrany aorian'izao fampahalalam-baovao izao ny fandaharana manokana irana amin'ny Livarason sy mamavoaka ny Madagasikara ino amin'ity alakamisy ity. Zao sika dia naraka ny resabe. Ny vondrona vaovao malaza eran-tany ofisialy mampafantatra eny Analaletika Ambatofotsy Ambohiborina voaingana teo tsy nisy naninona ireo mpandeha tao anatiny. Ny vondrona vaovao malaza eran-tany ofisialy mampafantatra efa eto Antananarivo Julien Lepers raim-piany Festival des Baleines isan'ny hetsika lehibe ataony ao anatin'ny hetsika Festival de la Nature ny Quiz Nature ataony mivantana ao ny 12 Mai 2024 amin'ny 9:00 ao amin'ny TVM sy ny page Facebook. Afaka mandray anjara ny rehetra, misy loka ho zaraina ho an'izay mandresy. Ny vondrona vaovao malaza eran-tany ofisialy mampafantatra nantsoina natevin-darana ny Baria hiatrika ny match amical ifanandrianana amin'ny RDC esan'ny Kari vodilarina izay milalao ao amin'ny RC Pays de Grace ao Frantsa. Ny vondrona vaovao malaza eran-tany ofisialy mampafantatra lehilahy iray misandoka ho mpiasan'ny jirama ary nikasa anapaka-jiro raha tsy mandovoly tao avaratsena talatan'ny volonondry ny faran'ny herinandro teo. Ozinina fitotom-bary no tratrany tamin'izany izay nazony vola 2,9 tapitrisa ariary. Nisy namany iray hafa mbola karoa inaraka ny fampitambo avao. Ny pejy aboao ankehaka mampafantatra antsoe vehivavy iray niatrana nitondra zaza eritaona nitsoka. Vehivavy mila vonjy milaza ho avy ao maro sampana fantatra sy manakavana kanefa mitady asa eto antsoe nitonga ny talao tamin'ny tokantrano iray ao farafangahely fokotany Antafia Tsivakiny Antafia Patsa omaly 17 Mai 2024 niatrana ary natory-taona nandritry ny alina sady nomena sakafo. Akory nefa ny agakana androany 15 Mai 2024 tokony tamin'ny 7 maraina teo sendra nivoaka nandeha nivalan-drano ilay ramatoa nyity zazakely vao eritaona monja fantatra amin'ny anarana Rajon Arson Francilno Yassad ity dia nanaraloatra nitondra azy nandositra ilay vehivavy niatrana ity ary tsy miverina tsy izay nalehany niaraka amin'ny zazakely hatramin'izao. Manao antsoavy sy mangataka tolo-tanana amin'ny mpiarabelona ny ray aman-drenin'ity zazakely ity ny fianakaviana mba hifanampy amin'ny fitadiavana azy na iantso ny ilarana 034 21 505 13 izay manam-baovao momba azy ireo. Ny vondrona vaovao malaza eran-tany ofisialy mampafantatra raim-pianakaviana iray no voakaikitsy ny alika teo amin'ny ratsan-tanany ny alakamisy 9 Mai lasa teo tao Marivato Abatoara Mahajanga raha izy andeha hamonjy fivavahana maraina. Nentina tany amin'ny tobim-pahasalamana izy ka nahazo fanafody sy tsindrona. Namony ainy anefa na dia teo aza ny ezaka nataon'ny mpitsabo ary ireo fambara rehetra niseho taminy dia fambaran'ny aromotana avy tamin'ilay alika. Pejiny Dinos Kispas saingy ampiasa ny zandary ao Brickaville tarihan'ny ICB
taorian'ny voan'olona ny seho omaly tanin'ny herenana dia tratran'izy ireo navandoza. Rafitinina kely dia nisy lehilahy vonon'olona tao an-tranony. Tsy iza ilay namono fa zazalanto izay natao an-trano ihany. Zanatra vavy ny madama olana ara-pianakaviana no nanaperan'ny any dadatoany ao anaty famotorana tanteraka ny zandary. Na avy be zany orana dia tsy mahasaka anazy ireo amin'ny fikarohana ity tovolahy io izany. Fanolanin'ny solombavam-bahoaka tamin'ny fivoriam-be Azonbe sy ny maro hatrehany tamin'ny endrina simpantsiana sy na simpanivana ny tolo-dalàna laharana fa aotraotra efatra sy roa arivo mameno sy manova ny didy itsy-volana fa enimpolo sy enina amby zato tamin'ny 17 septambra 1770 izay mifehy ny alatromby. Zava-dehibe ny fandaniana ity lalàna ity mba hampihenana ny alatromby eto Madagasikara. Hoy ny solombavam-bahoaka voafidy atao farafahafanganana na mafy ihany koa izy fa hatramin'ireo dahalo ambony latabatra sy mipiraitsy-kombakomba amin'ny alatromby dia voakasika avokoa andrasana ny fankatoavana ity lalàna ity hoatrany izy ireo fanadihadiana. Atao izao tolo-dalàna izao noho ny tsy fandriam-pahalema nateraky ny alatromby izay hita manerana ny nosy. Voamarika fa maro ireo mpangalatromby no tsy voatazona any am-ponja noho ny antony maro samihafa ka miteraka orooro an'ny vahoaka ny tranga tahaka izany. Ko anisan'ny fanivanana tolotra amin'izao tolo-dalàna izao ny fametrahana sazy mahery vaika kokoa ho an'ny mpangalatromby toy ny fanagadrana mandra-pahafaty. Noresahana ihany koa ny sazy ho an'ny piraitsy-kombakomba amin'ny mpangalatromby mba hiadiana amin'ny fisian'ny tambazotra mamoaka ireo dahalo any am-ponja. Hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tao farafangahana. Ny mpangalatromby ihany zany hoe sy ny olona tratrasika mandeha mangalatra ny lomby anaty valan'ombin'olona fa hatramin'ny olona izay voaprofa complice na piraitsy-kombakomba amin'izay alatromby izay na any akanjo io indrindrandrindra ny ambony latabatra satria io alatromby io ny tambazotra fa tsy isy an'izany hoe tsy marina mihitsy zany hoe zany sady mangalatra ny omby dia zany sady mivarotra ny omby dia zany sady mandio ny omby tsy marina zany fa io tambazotra. Ka anisan'ny zava-dehibe zany zay tovana zay hoe tsy ny mpangalatra eny amin'ny sur terrain ihany no voasazy ato anatin'ny tia fa ny olona rehetrarehetra zay voakasika ao anatin'ny tambazotra na élu na olona tompona ndraiky mpanjakana io na nizanizaka voakasika ao anatin'izay alatra amin'izay dia hiaran'io sazy izay entitra dia entitra io nanamafy ireo solombavam-bahoaka nandritry ny adevitra fa ilaina ihany koa ny ametrahana sy anamafisana ny dina eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Andrasana ny fankatoavana ity lalàna ity hoy izy ireo. Sakosika dia naraka ireto vaovao tapatapany ireto. Anisan'ireo fototry ny fandotona ny tontolo iainana indrindra ny rivotra, ny setroka teraky ny fiara sy ny moto izay efa mameno ny tanàn-dehibe toa an'Antananarivo. Ny fidirana amin'ny fampiasana fitaovam-pivezivezena mandeha amin'ny herinaratra izay tsy mamoaka entona mandoto ny tontolo iainana no anisan'ny vahaolana ahafahana miaro ny tontolo iainana, raha nambaran'ny orinasa mivohy ny fiarovana ny tontolo iainana androany. Ankoatra ny fitandrona ny rivotra iainana, manamora ny fivezivezena sy mampiena ny fampiasana solika ihany koa ny fampiroboroboana n'ity fomba fitaterana ity izay efa manomboka mihabetsaka sy mahasarika ny mponina eto Antananarivo. Namorana avy hatrany ny fivezivezena aty amin'ny ville moa zany na tsy eto amin'ny ville ihany koa dia anamorana amin'ny lafiny ara-toe-karena satria tsy misy tsony moa zany ny fividy solika sy ny sisa fa ihany koa ahoana moa zany fa manomevana ihany koa ny ara-tontolo iainana. Amin'ny moto électrique anazy dia tsy misy tsony zany resaka hoe gestion sy sy ny dépense amin'ny resaka carburant na mividy lasantsy moa zany. Tafiditra anatin'ny vanim-potoanan'ny ririnina fanaovana fahasoavana na didipoitra izao ho an'ny boriboritany faefatra dia ankizilahy 10 natao hasoavana ny herinandro lasa teo. Mbola maro no tanterahana ity taona ity izay andehan'ny faefatra nataony dispensaire fahasoavana amin'ny miaraka amin'ny fikambanana AFF na andro sy fototra ho an'ny fampandrosoana izay tarihan'ny filohany Aingo Ravatomanga. Ho fitsinjovana ireo fianakaviana sahirana, fanampiana amin'ny fanatanterahana ny fomba malagasy dia ny famorana zaza tompoko. Miara-miasa mpitsabo
kristianina zay mpikambana feno atao amin'ny fikambana etsika atao eto amin'ny 4e arrondissement eto Anosy-Be ary fiaraha-miasa miaraka amin'ny dispensaire fahasoavana izay anatanteraka ny etsika didibatra miaraka aminay amin'ity saison 2025 ity. 10 no zazakely ho atao famoran-jasa androany tompoko eto amin'ny faritra Anosy-Be. Mbola maro no tanterahanay amin'ity etsika 2025 ity fa ity androany ity no fanokafana azy. Miena ny fandaniam-bola ary afaka ampiasaina amin'ny zavatra hafa ny vola hoy ireo ny sitraka izany. Afa-pahaserarana izay sahirana satria raha vao nitsidika mihitsy ny ririnina dia fa nieritseritra izay ray be an-zaza zany hoe manao ny ty zaza ty ve tokony ho karakaraina nefa ny tao moa ianareo izay angadina anana tsy be nahitana dia isaotra betsaka anareo toko fa afaka mifahaserana anay iray aman-dreny. Nandritra ny fisafony izay nataon'ny polisy ny komisaria Alasora ny aliny talata teo, nahatratraran'ireto lehilahy roa nanosika kodiarana fiara tokony tamin'ny 1.10 sasany alina teny amin'ny faritra Ambohimanandraisoa Alasora. Raha ny fanazavana azo tamin'ny polisy pirenena dia vao nahita azy ireo izy mirahalahy ireto tamin'izany dia nalefa ny tany anaty bozaka ireo kodiarana. Tsikaritra ireo mpitandro ny filaminana ny fihetsika izy ireo ka nosamborina avy hatrany izy ireo ary nentina teny amin'ny komisaria izy ireo nanaovana fanadihadiana. Tamin'izany nafatarana fa nipetraka tamin'ny fiaran'olona anaty fefy tao amin'ny fokotany Matsinjo Alasora nangalarina izy ireo ireto kodiarana ireto. Mbola tratrateny amin'ny anko ny fitaovana izay entin'izy ireo manatanteraka ny asa ratsiny. Fomba natsasaranareo zany dia nandrisan'ny patrouille izay nataon'ny polisin'ny Alasora izay fomba fiasa hatramin'izay zany ka natsikaritra an'ireo tovolahy anankiroa izay mitondra pneu ana 4x4 miaraka amin'ny janty dia nandraisana fepetra moa ireo satria nampiayay andro amin'ny 1.10 sasany alina no nahitana azy ireo. Tamin'ity indray mitoraka ity zany dia tamin'ny fokotany Matsinjo nanaovan'izy ireo ny asa ratsiny ireo ary tomobila ao anaty fefy ao anaty tamboho nisotian'izy ireo nafahan'izy ireo nanao ny asa ratsy. Dia nentina niditra aty amin'ny bureau polisy ny Alasora izany nanokafana fanadihadiana ary niaiky izy ireo fa halatsa tokoa ireo pneu izay tratra teo amin'izy ireo. Tao anatin'ny iray volana dia maro ny fitarainana voaraina avy eo anivon'ny polisy pirenena ny komisaria Alasora makasika ny halatra kodiarana fiara ao amin'ny faritry ny komuna Alasora. Miantso hatrany izy ireo ny hanomezana vaovao makasika ny tranga mampihahia eny amin'ny fiarahamonina. Tato ato dia maro ireo fitarainana voarain'ny polisin'ny Alasora makasika fahaverezana pneu sy janty. Ny polisin'ny Alasora dia manentana antsika ny hizara vaovao makasika ireo fihetsika mampihahia izay misy eny amin'ny fiarahamonina tsirairay eny mba ahafahan'ny polisy mandray andraikitra tandrify an'izay. Androany natolotra amin'ny fampanoavana izy roa lahy ireto. Fandarana manokana eto amin'ny TV+ Madagasikara nasana ny Dr Suleiman Ibrahim Andriamandimby, mpampianatra mpikaroka amin'ny Université Antananarivo, diplômé en doctorat environnement minier. Ity le plante rehetrarehetra teo ty zany efa fantatra mazava ary ny olana ny tsy hoe makasary ery dia amin'ny lafiny ara-siantifika zany ny sary zay ampahafantarina ny olona tsy mitombona fa hoe io le plante rehetrarehetra amin'ny toerana io efa fantatra daholo ny coordonnées GPS efa géolocalisé daholo efa fantatra teto amin'ity efa recensé daholo io na ny plante miteraka na ny tsy miteraka na ny biby mandady na ny biby mamanidina na ny farankely indrindra azy efa fantatra daholo zany dia hoe reo ihany ane rehefa vita dia averiny eo hoe zany hoe mandavaka vita zany le 20 hectare dia mandavaka 20 hectare indray dia le tany miala avy ato amin'le 20 hectare anotorana le efa miala teo dia averina amin'izay le plante rehetrarehetra izay teo amboniny teo ary ezahana ao anatin'le atao hoe technique de réhabilitation revégétalisation moa ny filazan'ny scientifique azy zany hoe le zavatra naniry teo ihany no averina eo ezahana zany mba anakaiky zany ny 100% ary zay voalazan'ny décret messier hoe mety tsy 100% ny revégétalisation fa eo kosa ilay fanatsarana izay tao anatin'le décret vaovao misy ilay principe de compensation be dia be ny orinasa rehetra maneran-tany manao an'izany. Raha anao eto amin'ny TV+ Madagasikara ny Zoma 12 Mey 2024 aorian'ny vaovao.
raha ampitso zoma kosa indray no anarahanao ny fandarana manokana iny aorian'ny fampiaraham-baovana nasana ny docteur Soleiman Ibrahim Andriamandimy izay mpampianatra pikaroka. Vaovao hafa mihitsy tsy mila fiaramanidina intsony raha te atsapa ny fientanenta ny fianjerana anabakabaka na irony filatsahana anilinaina ireny omena traikefa miavaka ny mpitsidika amin'ny alalan'ny fanandramana milentika ao anaty rivotra izay ahafana miaina mitovy amin'ny skydiving na ny filatsahana anilinaina anaty efitrano lehibe dia ahavitana izany nandrana izany tany Washington DC i Abraham Razafy ndahoary raha tsika izay. Ny fitorana iFly dia mampiasa rivotra mihetsika amin'ny hafainganam-pandeha avo aingana ahafahan'ny olona mitsingevana sy mankafy ny fahafahana ao anaty rivotra. Ity toerana manokana ity dia azo amin'ny fanarahana amin'ny lanjan'ny olona tsirairay ahafahana mankafy ny traikefa kanefa azo antoka tsy ahitan-doza. Ireo olona rehetra na firy taona dia afaka mankafy izany. Rehefa miditra ao amin'ny iFly dia mahazo fiarovana manokana, akanjo, fitaovam-piarovana amin'ny tena tsara indrindra toy ny kasika, ny gants sy ny fanampiana-tsofina. Misy ihany koa ny mpanampina ny mpampiofana izay hanampy anao sy hanazava ny fomba azahoana traikefa tsara indrindra. Azavaina eto avokoa ny fihetsika tokony atao rehefa manao ity andrana ity. This, bring your chin up and look straight ahead. If you see this, slow down, hold still and take a breath. If you see this, straighten your legs. If you see this, slightly bend your legs. Thumbs up means you're doing well. If you see it, keep doing what you're doing. If your arm position needs adjusting, your instructor will tap the back of your hand and then demonstrate the new. Rehefa vita izay rehetra izay dia miroso amin'ny sidina, milahatra, miditra ary mankafy izany. Tsy maintsy manaraka ny mpampiofana raha mbola tsy zatra. Efa misy ihany koa ny mpaka sary tafiditra ao anatin'ny tolotra omen'izy ireo. Afaka miakatra hatrany amin'ny 20 metatra raha sa fa mila milaza mialoha amin'ny mpampiofana. Rehefa vita ny andrana dia omena karazana mari-pahaizana na mari-pahatsiarovana ny marimarina kokoa. Tsy laposina hoe tena mora atao ihany izy fa io zao sy atetika azy nafinaritra le izy ka mba mahita expérience vaovao indray dia zao zany zao efa hita zany ohatran'izay zany efa hay ohatran'izao no mivily dia ohatran'izao mankaty dia ohatr'izao rehefa miakatra rehefa midina dia ohatr'izao rehefa miakatra zavajavatra ohatr'izay. Mbola tsy misy ny iFly eto Madagasikara fa ampirisihana ireo mpampiasa vola hisehatra amin'izany. Hodandirana ny sabotsy alahady ho avy izao eny amin'ny Tourzital Ankorondrano ny fampisehoana chien de race na ny hetsika Mada Dog Show karakarain'ny association des cynophiles de Madagascar na ny asima mbola mitoy ny fisoratana anarana ho andreo te andray anjara ary hanomboka amin'ny valora sasany maraina ny fisokafan'ny toeran'ny antra Lararsoa no mitaritra antsika ny andindiny izay. Tonga indray ty fotoana anaovana ny Mada Dog Show andininy 2025 dia araka ny efa mahazatra antsika moa satria tsika zao amin'ny andininy fahaenina dia fampiratiana sy fifaninanana an'ireo antsoina hoe chien de race zany io fotoana io dia ho tonga eo daholo zany ary antsoina ho tonga eo daholo izay olona rehetra manana chien de race mba ho tonga ho tsaraina na ihany koa tonga mba hifaninana. Mampiavaka amin'ity seho izay atao amin'ity taona ity moa zany dia amin'ity taona ity no atao ny fiantsoana amin'ny terme teknika hoe CACIB na ny certificat d'aptitude au concours international de beauté zany hoe le alika lany tsara indrindra amin'ity andiny 2025 ity zany dia afaka mandray anjara avy hatrany amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena amin'ireo firenena izay ankatoavin'ny FCI na ny Fédération Cynologique Internationale amin'ny sabotsy sy alahady ho avy zao itsy amin'ny sehatra maitso ny zone digital Ankorondrano. Ireo zany Agribiochema sy Agriveille zany ireo zany ny tena hoe sponsor officiel ny atsoko anazy fa partenaire anay zany
dia eo amin'ilay seratra izay namenay ilay seratra anaovana ny aza dia tsisa fa ny zital eo akoron-drano. Ny fidiran'ny ASIM, Association des Cynophiles de Madagascar, eo anivon'ny Fédération Cynologique Internationale dia arak'izany dia ny alika rehetrarehetra izay mivoaka, chien de race rehetrarehetra izay mivoaka eto Madagascar, izay ny ASIM no mitatana ny pédigree-ny chien de race ary eo ambanin'ny fitantanan'ny ministèren'ny fiompiana zany zavatra zany tena zavatra officiel mihitsy zany satria anisan'ny exigence avy any amin'ny Fédération Cynologique Internationale nafana miditra amin'izay. Ity hetsika anankiray zany no amin'ity taona ity no atao hoe CACIB, zany hoe azahoana hetsika concours d'exposition canine, azahoana le atao hoe CACIB, certificat d'aptitude au concours international de beauté. Fanametraka fiara-miasa ny autodiffusion sy ny accès bank mba entina anamorana ny fanjifana ireo fiarakodia izay tsinjarain'ny autodiffusion. Anisan'ny azo jifaina amin'izany ny fiarakodia ikafarany izay mandeha amin'ny herinaratra sy ny fiarakodia sady mandeha amin'ny solika no mandeha amin'ny herinaratra. Fanazavana. Manomana hetsika izay efa nanomboka tamin'ny alatsinainy lasa teo 12 Mey ary tsy farana raha tsy ny alahady izao ny 12 Mey ato amin'ny Carrefour Ankorondrano no misy anay ary manome tolotra miavaka sy fianambidy izay arahantsika miasa amin'ny accès bank Madagascar. Ampafantatra antsika fohifohy ao ny momba ny autodiffusion. Ny orinasa autodiffusion izay mpikambana ao anatin'ny groupe Sodiaty dia manomboka misehatra teo amin'ny varotra fiara vaovao nanomboka ny taona 2020. Izany hoe efa 13 taona nisiny izay. Raha ny fahafantarana ny autodiffusion hatramin'izay moa dia mpanjinjara ofisialy ny marka Toyota sy Lexus ny orinasa autodiffusion. Karazana fiara misy dia manomboka amin'ny fiara kely citadine, manomboka amin'ny crossover, eo ihany koa ny fiara ho an'ny fianakaviana na ny SUV, hatramin'ny fiara tsy mataho-dalana pick-up izay marieko eto ny Toyota Sequoia TRD Pro sy ny Lexus RX 350H. Na miasa teny ianao, na miasa amina orinasa, na mpandrara, dia tonga fa maro aty amin'ny accès bank Madagascar fa afaka manohana anao zay amin'izany. Amin'izao akatoko fetany zao dia manao vente exposition ny accès bank Madagascar miaraka amin'ny autodiffusion. Misy tolotra tena mety aminao ity satria omena zana-bola ambany dia ambany ianao ray faingo 200 monja ary tsy vitan'izany fa izay fiara safidinao eo dia omena fianambidy ianao ka hatrany amin'ny 5 tapitrisa ariary be zao. Tsy vitan'izany fa androany any dia efa mivaly ny findramam-bolanao ary afaka 3 andro dia efa tonga any aminao ny fiara izay misoratra amin'ny anaranao. Manantitrantitra sy mamerina fanentanana antsika rehetra izay eto amin'ny autodiffusion mba ho avy ety amin'ny varotra fampirantiana ety amin'ny Carrefour Zoma Korondrano. Ny orinasa Ecoran Immobilier dia 10 taona izay no nisehatra teo amin'ny fivarotana tany mbola tsy tara ny rehetra raha ho tonga eny amin'ny Saint-Gilon no zato andrefana ny sabotsy 17 ny volana Mey ho avy izao fa misy ny fitsidiana tany eny alaka misy feno arivo mora ny vidin'ny tany ary efa ny orinasa Ecoran no miantoka ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Fanazavana fanampiny. Ecoran Immobilier 10 taona nijoroana, 10 taona nanomezana mihoatra ary 10 taona nipetrahana fitokisan'ireo mpanjifa. Ny tena nifatohany atao anatin'izay 10 taona izay dia ny fivarotana tany ary indrindra ny fanampiana ny mpiarabelona amin'ny fikarakarana taratasy tany. Efa 400 titra no navoakanay tao anatin'izay fotoan'izay ary izay avokoa no miandraikitra fikarakarana ny taratasy ny tany rehetra mandrapahatonga ny boky titro eo ampelantananao izay misoratra amin'ny anaranao. Tsy mitsahatra mihitsy izahay ny manome fahafapohan'ireo mpanjifa na ihany koa ho anao izay voanjifa ato amin'ny Ecoran Immobilier. Ka noho ny fangatahany maro dia isan'ny tolotra fonte en deux paiement ho an'ny lotissement etsy alakamisy feno arivo ny sabotsy 17 Mey 2025 ho avy izao. Izany hoe raha mividy amin'izany lotissement izany ianao dia afaka alohanao indroa vidin'ny tany. Amboardian'izao ary ny fandaharam-potoananao fa ny sabotsy 17 Mey 2025 ho avy izao dia isan'ny visite organisée izay ahafahanao misitraka izany tolotra indroa mandoa izany. Ka toy izao ny fandaharam-potoanantsika. Mba ho fandaminana an'ilay visite organisée dia tsy mialoha ny laharana izay misoratra eo ambany na mandefa safatra mivantana avy hatrany amin'ny page Facebook Ecoran Immobilier. Amin'ny 10 maraina fiaingantsika ety amin'ny centre commercial Saint-Thilo Anosy Tato Andrefana izay fantatry ny maro hoe
leader price. Ny mahakasika an-tany dia toy izao: 7 minitra monja miala ny RNA, tany efa azo andrenana avy hatrany, ny jiro sy rano dia efa eny an-toerana, ary ny refin'ny tany kosa dia manomboka amin'ny 300 mètres carrés. Ho anao izay manam-paniriana ny hividy tany ary dia andao hiaraka aminay amin'ny sabotsy 17 mai 2025 ho avy izao io, fa izahay dia hanamora ny fahazahoanao an'io tany io ary hanafaingana ihany koa ny fahazahoanao ny boky titra. Aza tianao ary fa amin'ny 10 maraina ny fiaingantsika amin'ny visite organisée ny sabotsy ho avy izao io ety amin'ny centre commercial Santilo Anosy Andrefana leader presse, ary efa misy ny fiara mikarakarain'ny orinasa hitondra izay rehetra andeha amin'ny fotoana io. Ikorana immobilier manome mihoatra ho anao. Fa manolotra fiainam-bidy goavana ho an'ny mpanjifa hatrany ny Chic by Fabiola nyizao fankalazana ny fahavalo-taona ny siny izao. Mahatratrany amin'ny 270 isanjato ny tolotra ary karazana entana maro no hita sy azo jifaina eny an-toerana. Samy André Maeva. Joyeux anniversaire Chic by Fabiola. Faly miarabantsika rehetra ny tokantrano andray zahay zany hoe manome tolotra anareo nanomboka androany lakamisy zoma sabotsy maneran'ny boutique anay zany hoe Andranomena 67 hectares ary Soarano dia ahitanareo an'ity tolotra réduction katramin'ny 75%. Hitantsika zao karazana akanjo reo zany hoe tena tsy mampino ny vidiny fa mila manantona aty amin'ny boutique ianao. Hitantsika ihany koa ireto karazana poketra ireo dia tena hika farany zany hoe nadoranareo dia tsy mahay izany nefa ny amin'ny vidiny tena hoe impossible be. Misy ihany koa hitantsika aty ambadimbadika aty zao mpanao volonay 75 000 francs na 15 000 ariary ny manao ny fahamanjana na ohatra ianao hoe metaka tissage na metaka perruque na anao ihany koa ny branchine dia 15 000 ariary na 75 000 francs fotsiny zany mandritra nyty 3 andro be izao. Ary ihany koa hoentiko nareo atao ambadimbadika aty misy ihany koa reto ny karazana kiraro zany hoe amin'ny vidiny zay réduction araka nambarako zay mila manantona nareo fa tsy voatanisika kosa aloha ny vidiny. Dia misy ihany koa ny anglerie ary misy mode africaine koa aty amin'ny VIP ny boutique rehetra moa zany ao anatin'ilay vidiny ny ato dia manomboka 20 000 ariary ianao tsy aza mijery ny ivelany fa midira ato anatiny. Hoentiko ihany koa nareo andeha hitety kely tsika any amin'ny momba ny baby chic fa ireto zao dia misy karazana tennis maro dia maro amin'ny vidiny tena hoe mora dia mora. Atondrainareo entiko Chic by Fabiola baby zany hoe kojakoja momba ny zazakely ahitanareo ango karazana entana maro be ireo hitantsika zao misy ny opala ny poussette ny jokina moa zany ilainy ankizy kely amin'izao satria ny andro efa somary mangatsitsika ny nouveau-né ihany koa ny 16 d'apprentissage miazaka za fa réduction 50 à 75%. Mbola omena cadeau ianao rehefa manao achat dia mila mandeha manantona boutique zany ianareo any amin'ny faritany moa zany manaraka ny live-nay any amin'ny pejy any fa ny tena entana aloha dia mba avy mitsidika aty aminay amin'izao fahavalo-taonanay zany hoe 8 ans manonga be ny Chic by Fabiola tsy midiny izahay fa miakatra. Dia hoentiko ihany koa nareo akoatra ny atao baby manana izahay ny grossiste momba ny resaka volo. Entiko atao amin'ity grossiste zany hoe momba ny volo raha mbola eto Madagasikara ianao dia ny Chic by Fabiola ny capitale de la perruque momba ny volo rehetra 35 000 ariary dia efa manomboka mahazo ato aminay vrai cheveux indrindra entanko ianao zay mbola hivarotra miazaka za aty aminay fa tena hoe omenay prix du sine daholo nareo mandritra ny 3 andro na mividy ray aza dia zao hitanareo zao za moa zany dia efa hainareo hoe voatan'ity Fabiola zay dia efa perruque ny ao anatin'ny sainao. Misy ny produit ihany koa hitanao ireto 15 000 ariary ianao dia efa mahazo ny produit miazaka za hoy aho fa tolotra fanararotana ity fahavalo-taonana ity reo hitantsika reo misy ny fohifohy ny lavalava ny karazana tissage manomboka amin'ny 10 000 ariary dia efa mahazo tissage. Izahay tompoko dia tsy mivarotra guirlande fa vrai cheveux. Oye 8 ans manonga Chic by Fabiola. Merci. Ho tanterahana amin'ny 2020 ny volana May ho avy izao ny semi marathon taranja athlétisme eto Antananarivo no andray ny andiha ny fahadimy amin'ity hetsika ity ho tolorina loka tsy ampoziny ireo izay mendrika amin'ity andihany ity hoy ny filohan'ny fédération taranja athlétisme ny fampiroboroboana ny sehatra ny fananjahantena no tanjon'ny Iasy Madagasikara ka antony nahatonga azy ireo manohana izao fifaninanana izao Gracia Andrea Titoerina.
Anifa 2020 ny volana May avy izao no atao ny semi-marathon 2024 ho an'ny taranja atletisme eo Antananarivo no andray ny hetsika izay iainga etsy amin'ny Stade Alarby, makivaky ny Akanjomanga, Korondrano, Ambohitsiry ary Iverina amin'ny Stade Alarby. Eo no toerana vahatongavana. Hotolorana loka tsy apoziny ireo izay mendrika amin'ity andin'ity ny filohan'ny Federasion'ny taranja atletisme. Izaratelo miavaka tsara kosa ny fifananana amin'ity andron'ny 20 May ity raha ny fanazavana. Izay raha ny Federasion Malagasy ny atletisme amin'ny IAS. Araka ny fantatsika moa zany dia iraika amby 20 kilometatra izay no alafihanalana amin'ity semi-marathon izay karakarain'ny Federasion miaraka amin'ny IAS ity. Mifanina lalàna eo koa zany dia misy ny 10 kilometra ho an'ny non licencié izay rahanareo amin'ny bikina Alamanga sy ny Federasion ary ny mpanoana IAS. Zava-baovao ihany zany ty 10 kilometra ty satria tamin'ny herintaona dia kosa hafa no misy eo amin'izany andihany faefatra izany. Efa nandefasana fanasana avokoa ireo ligue-parche toa ny Analamanga, Atsimandrefana, Boeny, Anosy ary Vakinankaratra. Ny fampiroboroboana ny fananjahantena dia ny tanjon'ny IAS Madagasikara ka antony mahatonga azy ireo manohana izao fifaninanana izao. Olatsika izao ny voambolana. Androany dia ny voambolana hoe fanjava indray no andeha ho fantarina ny dikany. Ny hoe fanjava dia voambolana nampiasain'ny Malagasy iantsoana ny vola tamin'ny andro fahagola, indrindra ny vola vy. Piastre ny dikany amin'ny teny frantsay tamin'izany. Fotoana mitovy amin'ny faharetan'ny fiodinan'ny volana amin'ny tany ihany koa ny fanjava ho an'ny foko antaimoro. Raha ho an'ny foko mahafaly sy ny foko sakalava kosa dia hoentina ilazana fitsaboana aretina ao amin'ny kibo ny fanjava. Izany hoe contre les douleurs abdominales et les coliques amin'ny teny frantsay. Voambolana izay hitantsika ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Sarobidy ny lanjan'ny fanjava teo amin'ny tolo malagasy ka nataony zava-dehibe toy ny harena manakasina amin'ny manana azy. Hitantsika ihany koa voambolana ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Mba ahoana ary nahafantarana ny fanjava sandoka taloha no kakerina ve ilay vy fa nataloana ankehitriny dia aleo foana marina tsara ny vola rehefa mikirakira sy mandray azy. Rehefa izay no fantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny andavanandro. Amin'ny tokony ampiasana azy ity voambolana hoe fanjava ity fa tsy voatery hiteny hoe vola foana koa rehefa amin'ny teny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV+ Madagasikara. Tao isika hijery ny eo raha hoe Orange, eo anilanao. N'olitra ao anao. Moteur, action. Na santsy na fandeha ona ninona ni ona le zavatsany misy an'le izy any misy aty fa niakatra keliko lasa kaladimy zao sady spécial am'lay be ty fakatsy le ambambany vidy ty lesany qualité am'lay tony araka iso efa tsy ahitany atao dia asotry fa tsy rarany mbola santsy kely ty mbola le rarany to dia asotry volany lahy aloha fa tsy dia volany lahy anaty lisany ateza zany lisany fokany ty dia mbo revari amin'ny pièce sary izy dia manaratratrany amin'izany zany ilany ataony lesany eto ramsy salama salama inany ataonareo eto maka concert zalahy za papikitranao lavalava ina le zavatra rametra ahoana izy tsy hitako mampikitrana anareo akory ry tanàna zany rehefa anaty club any tanàna angely izy sorotsareo tanany inona le zavatra konkononareo teto teo tsisy ninao fa manontany anazy zalahy hoe ahoana le izy dia za voazaka ampianatra dia ndireo na dia stylo dia maiky stylo le ry bandy keliko reo inona le zavatra minona andrany zalahy teo tsisy ninona mety zany tsisy ninona ahoana le zavatra amin'ny ino ty final ty ino ty avoy daholo avoy zay zavatra meny tany teo tena tsy kopoko reo boakelinao reo fantatra lisany ty ny akobokoniko anazy tany iniko
Masy vetivety. Tsy mahatsisy aty ho a, tsisy ininona aty. Ianao tonga dia tsy miala eo ianao. Tonga dia ty tsy miakatra ray aman-dreny fotsiny lisany. Lisany tonga dia miditra ary aloha. Any Birao, tonga dia any anaty Birao lisany. Ianao tsy miala eo. Iantso mpitandro filaminana zao, iantso polisy aho zao. Makamaka kely rangaha le boy kely fa makamaka kely inona fa maninona aty amin'ny toeram-pianarana aty ve nivarotanareo rongony nge ty e? Eny e, ka rongony dia maninona. Mihinana kely angely izy fa tsy hoe makabe izy andreo nge mbola le kelikely, mbola le rarany ary ny andreo tena hohanindreo. Tsisy an'izany. Kely fotsiny iny ndao tonga dia ary miditra ary anaty fianarana ray. Dia ianao sao dia zao ianao dia miaraka amiko. Ty zavatra amidinao amin'ny ankizy mpianatra, CEG. Dao tonga dia miditra ato ianao e. Dao tonga dia tsisy arrangement fa miditra ato ianao. Tsisy écolage miditra ianao. Misy vola nge ao anaty. Dao miditra aty ianao e. Dao. Mamotika sy manimba ny hoavy ny zava-mahadomelona, arovo ny taranantsika. Coupé. Dans la boîte. Mettez-les. Zay koa no ametrahako ny mandrapitafa mandrapiresaka amintsika rehetra ny tokantrano sy Berandry Mazava hitondra antsika ny songadina. Vaovao mikasika ny fitaterana no entiko anatin'ny songadina androany ny paritaka teny amin'ny toby fiantsonana taxi bros eny Andotapenaka sy teny anivon'ny tambazotra sosialy ny filazana fa niakatra ny saran-dalana ho an'ireo zotra rehetra miainga eny Andotapenaka nanamafy anefa ny mpitantana eny an-toerana fa tsy mbola misy ny fiakaran'ny saran-dalana hatreto. Petandrindrina fampahafantarana ireo saran-dalana tokony ampiarana amin'izao fotoana mbola mahavitsy ny mpandeha izao sy ny saran-dalana ho an'ny fiainana sasatra fotsiny no efa napetaka eny amin'ny gare routière Maki. Mamptina Andrimbolona Omegara Nevtsonna. Mbola fotoana mahavitsy ny fivezivezenana amin'ny faritany ny vanim-potoana tahaka izao raha ny fanazavany vokany somary ambany ny saran-dalana ary matetika misy mihitsy ny ady varotra ataon'ireo mpandeha hoy ireo mpitatitra. Ny paritaka nefa ny resaka fa efa misady ny fampiakarana saran-dalana eny amin'ny gare routière Maki eny Andotapenaka. Nanamafy ireo mpitatitra fa tsy mbola misy izany amin'izao fotoana izao. Hatreto aloha dia tsy ahitana fiakarana frais aty aminay e. Frais aty aminay dia mandeha normal. Mpandeha tonga aty aminay miady varotra. Miady teny ianao 5:03 alina mbola tsy nenay RN2 zao 5:03 alina. Teny ianao 5:03 alina mpandeha nefa tsy zakan'ilay mpandeha ilay izy miady varotra mpandeha 3 alina hoentinay. Zay le frais aty tsy miakatra aloha frais aty aminay hatreto. Ireo petadrindrina napetraka mirakitra ireo saran-dalana tokony ampiarina amin'ny fotoana mahavitsy mpandeha sy amin'ny fotoana mahabetsaka mpandeha no nitarika resabera ny fanazavana. Fepetra raisina mialoha nefa ny fametahana fisy ireo saran-dalana mialoha ny fotoam-pialatsasatra isoroana ny fisiny ny fanararaotana samihafa. Mbola mitapaky ny volana jonany vao miatra ireo saran-dalana ireo izay efa tahaka izao foana isan-taona hoy hatrany fanazavana. Raha mijery ato amin'ny gare Maki tsika zao vao miditra nareo dia mahita fa misy tableau d'affichage ao dia misy prix anankiroa zany miaffiché ao. Raha raisitsika ohatra zao tamatavy 35 000 ariary dia 40 000 ariary. Fanazavana tsotsotra nomeko prix fourchette ny filazan'io prix io. Zany hoe zany prix basse saison sy haute saison. Raha jerena zany amin'izao fotoana izao tsika mbola ao anatin'ny tena basse saison ary afaka manadiady nareo ao anatiny ao fa mbola mety misy latsaka zay le frais teneniko zay ny zavatra misy ao fa raha malala fa ho avy ny fotoam-pialatsasatra raha vao vita ny fanadina mpanjakana zany zany any amin'ny juin tsy fantatro dia manomboka mandeha le tendance fiakaran'le olona mivezivezy dia mba ialana amin'ny farararotana na tonga an'le prix fourchette apetraka zany prix ambany dia prix ambony basse saison sy haute saison. Miangatrany amin'ny fifampiresana amin'ireo coopérative tsirairay ny famerana ny saran-dalana ampiarina hoy ireo tompon'andraikitra. Izay koa manakatona ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao mankasitraka antsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko.